Ivatsika tontolom-baovao hafa tanteraka kosa isika tapitrisany maro no fantiantoka eo anivon'ny orinasa féculerie ao Moramanga isam-bolana no nialatra samihafa eo anivon'ity orinasa ity no izay indrindra ary no nahatonga ny tale général ny orinasa Andriamatoa Robinson David Alexandre anatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety mba ho fanairana atao amin'ireo mpitondra mahefa ho arahantsika ny andindiny ary. Nisitona ny lakolosy fanairana Andriamatoa Robinson David Alexandre talehan'ny féculerie ao Marovitsika Moramanga manoloana nialatra miseho amin'ny endriny maro samihafa izay himazo ny orinasa izay mipetraka eo ambony velarantany amin'ny refy 200 hektara. Efa mahatratratra amin'ny 30 tapitrisa ariary mahery isam-bolana tokoa ny fantiantoka mazo ny féculerie. Manoloana ny zavamisy dia nikarakara valandresaka amin'ny mpanao gazety dia tsy bezarety i Andriamatoa Robinson David Alexandre sy ireo mpiara-piombina antoka aminy. Efa nisy ny fepetrany raisina mba hamongorina izao hotranga fandripana ny fananana sy ireo akora voajanahary ao amin'ny féculerie ao Marovitsika. Raha ny tombontsoan'ny mpiasanay zany, tombontsoan'ny orinasa ny voakitikitika sarotiny mihitsy izahay. Raha ny mpiasa moa zany manao adosona azo saziana izy eo amin'ny lafiny asa. Raha ilaina koa ary na saziana azy any amin'ny fitsarana ka mendrika an'izay zavatra nataony dia alefana ihany. Fa ny zavatra tsy azonay leferina mihitsy dia nialatra. Raha voalatra ao anatin'io féculerie io dia tsy maintsy alatra ala zay charbon zay vokatry ny ala zay iny dia tsy maintsy atolotra anay amin'ny fitsarana na izy na izy. Fahendren'ny fitsarana sy ny fahalalana ananan'ireo mpitsara ireo no iankinanay zany amin'ny fanasaziana na tsy fanasaziana arakaraka izy ny fahitany any lay eloka nataon'ilay mpangalatra. Ho fanonerana ny fatiantoka dia nirosy tamin'ny fanitarana ny voly toy ny katsaka, ny tsaramaso, ny voninkazo sy ny vary ny féculerie ao Marovitsika. Natao laharam-pamiana ihany koa ny fanomezan-danja ny orinasa ho an'ny féculerie izay nijanona niodina tamin'ny taona 2024.